Antombavaka manokana no hangatahany anabavy anankiray zay tsy nanao ny anarana moa izy fa ao anatina fikorontanana tanteraka ny tokantrano. Tafalatsaka ao anatina fijangajangana mihitsy aza na ny lahy na ny vavy. Kanefa mbola fandren'izy ireo ny mba hoe anarina ny tokantrano na dia efa misy aza ny fisaraha-toerana. Ndao fa hoe tsika mba afaka manokana izany fa hiaraka isika. Fa afaka ary isika. Andriamanitra ray tsarina azy any an-danitro, malahelo tanteraka izay rehefa mahita ny fiainan'ny taranak'olombelona izay potiky ny fahotana eto amin'izao tany izao. Mitaraina aminao zahay nefa satria indraindray manaonao fona mihitsy zahay tsirairay avy ka manao zavatra mety tsy mifanaraka amin'ny sitraponao mihitsy indraindray. Dia mitaraina sy miresaka aminao mba ho tarihy amin'ny fanenao masina, mba ho ahitsinao ary ho tezainao mandrakariva ho araka ny sitraponao. Ao anatin'ny faharavana mandalo olana goavana ny tokantranony anabavy anankiray izay nangataka vavaka teo. Tsy nanao ny anarana izy fa fantatra ao Jesosy amin'ny fahafenoana hoe izy ary aiza izy. Nisaraka zao izy mivady ary efa mba samy nanao adalana kely tamin'ny hoe fiarahana tamin'ny olona hafa tany ivelan'ny tokantrano tany. Mbola manana fandriana ny anabavy nefa mbola hamerina sy hanarina izany tokantrano izany satria matsapa hoe malahelo reto zanaka anankitelo tsy ao amin'ny tokantranon'ny dada sy neny ary matsapa olana goavana noho izany fisaraha-toerana sy fisaraha-panambadiana izany. Raha io mametraka an'izany eo am-pelantanana ho zahay. Alameno Jesosy raha sitraka ao. Midira tsehatra Jehovah mba ho ahy ny hita ny fahasambarana ao atin'izany tokantrano izany ary mba ho hitan'izy ireo izay tokony ho atao sy fanapa-kevitra ho raisina raha sitraka ao Jesosy. Ny any fandrinay Jesosy dia mba hilama izany tokantrano izany satria ny devoly ihany koa dia fifaliana ho azy mahita an'izany fikorontanana. Izany hoe mahafoy izany ny lahy ny vavy ao anatin'izay mety hoe fahamarinana kely sy mety hoe farisen-dahatra ho marina ny an-tsaina any. Foka ianao no hanova ny fony tsirairay avy ka hifamela heloka na dia samy efa nanao ny tsy nety teo aza ka hanarina sy hanitsy izany tokantrano izany indray. Tononoko ny vavaka Jesosy mahobe am-pelantanana irery ihany. Amen.